Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana androany alakamisy aloha dia nahazo vahana trano ny avaratraza ho an'ny ilany atsinanana sy ny ilany atsinanan'ny atitany noho ny fandalovana rindrindraona na le antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara ao kosa dia tombanana iamalefaka miandalana izay avaratraza izay makany amin'ny faran'ny herinandro. Vokatr'izay indrindra dia ahazo vahana indray ny zavona amin'ny maraina amin'ny ankamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany atao anatin'ny 3 andro manaraka. Ny maripana ambany indrindra araka izany dia isy vidinany kely raha toa ka isy fiakara-misongadina amin'ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Raha mivinany toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina jerena amin'ny antsipiriany dia mety ahazo orana tandrifindroana amin'ny vao maraina any amin'ny manodidina ny Antalahy, Analanjorofo ary Toamasina. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny raha toa ka ahazo vahana ny zavona maraina amin'ny afovoantany iray manontolo. Raha ny tolakandro kosa indray dia itoetrany ny orana tandrifindroana mahalana any amin'iny Sambava, Antalahy, Analanjorofo ary Toamasina iny. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia heverina andrahoana mety arahana orana tandrifindroana ny any amin'iny tendrony atsimon'ny nosy iny. Andrahoana na andrahoana mitsitokotokony amin'ny melaka sy amin'ny menabe. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny atitany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morotsiraka tafakatra 5 ka hatramin'ny 7 degré maripana ambony indrindra any Analalava, Antsohihy, Mampikomy, Port Berger mihitatra hatramin'ny Maheva-tanàna sy Mahajanga. Mivinany toetry ny andro ny sabotsy kosa indray ary dia mety ahazo orana ihany ny any manodidina ny Analanjorofo iny, somary andraondraona kosa ny any Sava sy atsinanana. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny ny zavona na zavotany vao maraina ho an'ny afovoantany. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Manodidina amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré hatramin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefany Madagasikara iny. Mivinany toetry ny andro ny alahady ary namaranantsika sahady dia saika mbola ho hita taratra eny foana ny zavona amin'ny maraina amin'ny afovoantany iray manontolo. Mety ahazo orana tandrifindroana ihany koa amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny any amin'ny fatry melaka sy amin'ny menabe. Atorak'izay ihany koa manodidina ny Analanjorofo. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 30 degré ho an'ny atitany, 17 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina amin'ny 30 hatramin'ny 17 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, Boeny, Betsiboka ary manodidina ny Analalava, Mampikomy, Antsohihy ary Port Berger. Dia izay indray mivinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy teo eto Madagasikara dia mirary zoma mahafinaritra sahady ho antsika rehetra ary mirary ihany koa faran'ny herinandro finaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.